mbola hijanona ao anatin'ny firosoana ao anatin'ny antsoina hoe fampiavana-pirenena izay ihany isika ny filohan'ny antoko avana filohampan'olona ny antoko avana Andriamatoa Jean-Louis Robinson manana ny fomba fijeriny ihany koa mahakasika an'io fampiavana-pirenena ka saina ho tanterahana eto Madagasikara io mandala ny fanatanterahana izany tanteraka moa ity faraky. Sarotra ny fampandrosoana ny firenena raha toa ka tsy tanteraka ny fampiavana-pirenena hoy Jean-Louis Robinson filohan'ny antoko avana. Mandala ny fampiavana-pirenena ary misokatra amin'ny rehetra ny antoko avana araka ny nambaran'ny Jean-Louis Robinson. Anao firaisan-kina-pirenentsika zay tsika amin'ny rehetrarehetra ary io dia misokatra amin'ny rehetrarehetra fa tsy mijanona aminay zay te hiaraka mpisonitra Madagasikara dia d'accord zahay rehetra zao tsy misy manirikilana zay ngeka inona ny réconciliation fa tsy zay zahay fa réconcilie amin'Andriamatoa Rajonary Mampianina nge matoa tonga nanatrika sy nanaiky an'ireny valiny fifidianana ireny ary niandro fotsiny hoe tokony resahana ty fiainam-pirenena ity zay ohatran'ny misy fitsiketsehana amin'izao fotoana zao ka tokony amboarina daholo ny zanaky ny malagasy rehetra fampiavana dia zay ny firaisan-kina-pirenena za aloha dia tena tsisy problème natsona tamin'ny raiky amin'ny volana décembre teo tamin'le fetin'ny 4e république ny fifidianana ange fifidianana tao anatin'ny constitution 4e république manaja zany amin'ireny dia tonga fa tsy inona saina tsy tonga angamba ohatrany tsy dia mety loatra fa dia tonga ohatran'izay koa ireo namako samy voantso fa zay moa nefa niresaka dia niaraka hoe andao miaraka tonga rehefa tena zany dia ohatran'izay ngamba ny fiveran'ny olona fa amin'izao fotoana zao dia réconciliation no atao raha tsy misy réconciliation io sarotra be amintsika mihazo ny famatsina avy any amin'ny firenena avy any amin'ireo communauté internationale. Mikasika ny fifandraisan'ny Jean-Louis Robinson sy Marc Ravalomanana izay anisan'ny nanohana azy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 3 dia toy izao ny fanazavana nentin'ny Jean-Louis Robinson. Sisy filoha Marc Ravalomanana dia tsy miady ny fijeriny tsy mitovy tamin'ireny zany satria samy manana ny atokony zao izy manana stratégiany zako manana stratégie koa tsy miady mihitsy izahay raha ohatra izy hoe andao ray hiaraka tsisy olana koa zany. Araka izany ho an'ny dokotera Jean-Louis Robinson dia tsy azo hidivirana ny fampiavana-pirenena.